Finaritra indray ny tenako tafaraka aminao atao anatin'izao fandarana fantaro ny marina izao dia ankasitrana tsy tapaka ny MCTV izay mikarakara izao fandarana izao. Amin'ity ity isika dia resaka loha hevitra anankiray dia hoe efa vita fihavanana amin'Andriamanitra ve ianao? Efa vita fihavanana amin'Andriamanitra ve ianao? Ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Koritianina faharoa toko fahadimy dia ny 120 ny tapany farany dia milaza hoe mihavana amin'Andriamanitra anie ianareo. Arak'izany tenin'Andriamanitra izany dia mamporisika antsika ary mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra mba hihavana amin'Andriamanitra. Nahoana moa isika ny mila mihavana amin'Andriamanitra? Satria ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa efa samy nanota avokoa ny olombelona rehetra ka tsy misy marina na dia ny ray ary. Izay fahotana izay dia nilovaintsika tsiraray avy any amin'ny Adama, izay ambaran'ny Romana toko 5:12 dia vokatr'izay dia lasa mpanota avokoa isika ary tafasaraka tamin'Andriamanitra, lasa tonga mpandrafy sy fahavalon'Andriamanitra isika rehetra. Ka noho izany dia mila fihavanana amin'Andriamanitra isika, ary izany indrindra mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza hoe mihavana amin'Andriamanitra anie ianareo. Tsy hoe efa mpandeha ny am-piangonana isaky ny alahady ny olona anankiray, na efa mandray asa fanompoana na manana andraikitra maro any am-piangonana dia midika izany fa efa vita fihavanana amin'Andriamanitra ny olona anankiray. Tsy ho voatery. Tsy hoe efa mpandofanatitra sy fafolo-karena ny olona anankiray dia midika izay efa vita fihavanana amin'Andriamanitra zany izy. Tsy hoe efa mpandray fanasan'ny tompo ny olona anankiray dia midika izany fa efa vita fihavanana amin'Andriamanitra izy. Izany rehetrarehetra izany dia zavatra tsara avokoa, fa izany rehetrarehetra izany dia tsy mahatonga antsika hihavana amin'Andriamanitra velively. Ny olona vita fihavanana amin'Andriamanitra dia tokony manao an'izany rehetrarehetra izany, fa izay rehetra manao an'izany tsy voatery ho efa nihavana amin'Andriamanitra avokoa. Fa tokana ihany ny lalana ahafahantsika mihavana amin'Andriamanitra dia tsy misy afa-tsy Jesosy irery ihany. Izy irery ihany no afaka mampihavana antsika amin'Andriamanitra. Araka ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Romanina toko 5:10 hoe fa fonom-bola fahavalo aza isika no nampihavanana tamin'ny alalan'ny nahafatesan'ny zanany. Izany hoe ny fomba nampihavanan'Andriamanitra antsika dia ny nahafatesan'ny zanany dia Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, izay nahafatesany Jesosy izay no nitondrahana ny fahotantsika rehetrarehetra teo amin'ny hazo fijaliana, izay nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana izay no nanombona ny fahotana rehetra izay vitantsika teo amin'ny hazo fijaliana, ary tamin'ny alalan'izay no lalana tokana izay nanaovan'ny famonjena ao antsika sy fampihavanana antsika amin'Andriamanitra. Ka ny lalana tokana zany izay ahafahantsika hihavana amin'Andriamanitra indray, izay ahafahantsika hiverina amin'Andriamanitra indray dia amin'ny alalan'ny finoana an'izany asa-pamonjena izay efa nataon'i Jesosy ho antsika izany, ary amin'ny alalan'ny fandraisana an' Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainantsika manokana. Ka izay ihany no fomba tokana izay ahafahantsika mihavana amin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Izay mahatonga an' Jesosy milaza hoe izaho ny lalana tokana makany amin'ray, tsy misy makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Tsy misy afaka mihavana amin'Andriamanitra afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy. Izy ny lalana tokana ahafahana mihavana amin'Andriamanitra. Ka amin'izao fotoana izao raha mbola velonaina ianao dia izany ny fotoana tsara ahafahanao mihavana amin'Andriamanitra. Rehefa maty ny olona anankiray dia tsy afaka mihavana amin'Andriamanitra intsony izy. Rehefa maty ny olona anankiray dia tsisy azo atao intsony mba ahafahany mihavana amin'Andriamanitra, fa mbola fahavelon'ny olona no ahafahany mihavana amin'Andriamanitra. Satria ny fihavanana amin'Andriamanitra dia fanapahan-kevitra manokana io, fanapahan-kevitra manokany tsiraray avy izay tsy afaka terena. Eny fa na dia Andriamanitra ary dia tsy afaka manery antsika mba hihavana aminy, na dia efa vitany ary ny famonjena, efa vita ny fampihavanana, fa miandry antsika sisa hihavana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Ka androany raha mbola velonaina ianao dia manapa-hevitra ny hihavana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy, satria izay vita fihavanana amin'Andriamanitra rery ihany no mandova fiainana mandrakizay, no mandova ny lanitra. Izay rehetra vita fihavanana amin'Andriamanitra no antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Izay rehetra vita fihavanana amin'Andriamanitra ihany no mandova ny lanitra rehefa miala eto ambonin'ity tany ity. Ka mbola fotoana izao, Andriamanitra dia mpamindra fo. Ninona izay fahotana sy fahadisoana izay efa vitantsika tsiraray avy
androany mbola miandry ianao Jesosy a hiavana aminy. Androany mbola miandry ianao Andriamanitra hiavana aminy a, ko ankehitriny raha voniny ianao dia minoany Jesosy, minoa ny asa-pamonjena izay efa vitan'i Jesosy ho anao a, ary raiso Jesosy a ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao a, dia ho vonjeny ianao a, ho tonga zanak'Andriamanitra ianao a, ary ho mpandova lanitra ianao. Mankasitraka anao a naharitra hatramin'ny farany a, dia mirahasoa tahian' Jesosy daholo.